à vous tous qui êtes venus aujourd'hui dans la maison du Seigneur. J'espère que vous êtes heureux d'être là parmi nous, entourés de vos frères et sœurs. Et j'espère vraiment que ce sabbat va vous remplir de paix, de bénédiction et que vous serez ressourcés grâce au Seigneur aujourd'hui. Manasantsika halotrika alohantsika hiaraka hivavaka. Ny Andriamanitra ranay masina indrindra ny an-danitra. Isaoranay ianao ny amin'ny fiarahanao anay nandritra ny nenemana indry. Ka indro atolotra eo anao ny haja, ny voninahitra, ny saotra satria ianao dia mendrika izany. Toerana lehibe izay omena ianao izany raha eo. Amin'ity sabata ity izay dia faly satria nomenao azao sabata fitsaharana izao. Ka mangataka ny fanaonao masina izahay ny anenika izao toerana izao ary mba ho feno ny voninahitrao koa izao toerana izao raha eo. Mangataka aminao mba miaraka aminay eto mandritra ny programa rehetra ka raiso raha eo ny fiderana ny vavaka izay atolotra'izay ho anao. Dia tahihany koa ny tarika izay hitondra izany programa izany ary mitahiny tsirairay avy aminay. Zavaka izany no tonononay amin'ny Jesosy Kristy iray andro. Amen. Psaume 96, 1 à 4. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Je vous invite à vous lever pour commencer ce moment de louange. Et pour commencer, on va chanter le chant Lumière du monde. Lumière
debout, nous allons enchaîner avec le chant Un diamant Tjaftiavan. Ça veut dire Dieu, amour. Nous reconnaissons l'amour de Dieu. Nous avons pu traverser cette semaine et nous sommes là sains et saufs. C'est grâce à lui. Donc nous allons chanter le premier et le deuxième strophe de Un diamant Tjaftiavan. Sewi zahay atoky anao dia manaraka eto ny hira anaraka anao no iriko. Nous venons de faire un vœu par ce chant, le chant précédent, que on va faire confiance au Seigneur. On va enchaîner donc dans le chant avec le chant anaraka anao. Nous allons te suivre, Seigneur.
invite à vous asseoir. On arrive maintenant au moment des dîmes et offrandes. Pour introduire ce moment, je vais vous inviter à lire avec moi dans Lamentation 3, au versets 22 et 23. Je lis au nom de Jésus. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je continue à lire les Écritures dans Psaume 103, au verset 17 et 18, qui dit au nom de Jésus: mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité, pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Amen. Je vous invite à travers ce moment de fidélité, d'être fidèle au Seigneur à travers vos dîmes et offrandes. Donnez avec le cœur, parce que c'est Dieu qui regarde le cœur et pas la quantité. Donc je vous invite à être généreux selon votre cœur à travers ces dîmes et offrandes. J'invite les diacres à passer dans les rangs. Pendant que les diacres passent, je vous invite à chanter ensemble le chant « Entre tes mains, j'abandonne ». Vavakatsika tompoko, misaotra anao zahay Jesosy satria sambatra ny fonay androany tafahoana aminao, ary misaotra anao koa satria afaka nanantanteraka zahay ny fanatitra sy ny ampahafolony. Atolotra izany mba afita be eo amin'ny asanao, ary taio koa izao programa rehetra izao mba eo ambany fitarianao. Noho ny amin'ny anaranao no angatahako izany vavaka izany. Amen. Rebonjour à tous, bonjour particulièrement aux enfants. J'invite tous les enfants qui sont ici à venir devant pour que je puisse vous raconter une petite histoire ce matin. Vous êtes tous là ? Ok, parfait. Alors,
Déjà, je vais vous poser une petite question pour les vacances. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Vous avez fait quelque chose en particulier pendant ces vacances? Non? Pas grand-chose? Bah, j'espère que la semaine qui arrive, bah, vous pourrez faire plus de choses et vous pourrez plus vous amuser. Alors, mon histoire d'aujourd'hui, ça parle d'une personne qui a fait une petite promenade dans la forêt. Est-ce que vous en faites, vous, des promenades ou pas? Oui? Et donc, cette personne-là, elle a fait une petite promenade dans la forêt, mais elle n'avait pas prévu qu'il pleuve autant. Donc, elle s'est retrouvée dans la forêt, il pleuvait beaucoup, et elle a vu au loin une petite ferme. Donc, la dame s'est dit, bon, bah, je vais aller voir cette ferme, s'ils ne pourraient pas peut-être m'aider. Donc, elle va à la ferme et elle voit la fermière, et elle lui dit, bonjour, j'ai fait une petite promenade dans la forêt, mais j'ai pas prévu qu'il pleuve autant. Est-ce que vous pourriez me prêter un parapluie? Et la fermière, elle la regarde d'un air assez fâché. Elle lui dit, bah écoutez, j'ai pas l'habitude de prêter, mais j'ai 2 parapluies chez moi. J'en ai un très très beau, qui est tout neuf, qui est en soie, et je vais pas vous le prêter. J'en ai un autre qui est pas très très beau, qui est un petit peu abîmé, donc je vous le prête celui-ci parce que j'ai peur que vous ne me rendez pas l'autre. Donc la fermière, elle va chercher le parapluie pas très très beau et elle donne à la dame. Et la dame, toute contente, elle lui dit, bah écoutez, c'est quand même gentil de votre part, c'est très gentil de votre part, merci beaucoup. Donc la dame part et le lendemain, un monsieur vient à la ferme et rend le parapluie à la dame. Et le monsieur lui dit, tenez, merci pour votre gentillesse, c'est de la part de la reine. Et la fermière, elle dit, la reine? La reine? J'ai donné le plus moche parapluie à la reine. J'aurais pu lui donner le parapluie en soie, le parapluie tout neuf. Si j'avais su, je lui aurais donné ce parapluie-là. Écoutez les enfants, c'est comme aujourd'hui, ne donnons pas les choses les plus moches à Dieu, ne donnons pas les toutes petites choses à Dieu, mais donnons-lui de grandes choses, donnons-lui de tout notre cœur, tout ce qu'il y a de plus valeureux pour nous, et ben donnons-le à Jésus, parce que comme vous savez, Jésus est amour, il a un grand, grand cœur, et puis si vous lui donnez les plus belles choses que vous avez, et ben lui, il va vous rendre encore 10 fois meilleur. Donc j'espère que cette histoire, vous allez la garder dans votre cœur, et que vous n'allez pas faire comme cette fermière, et vous rendre compte qu'à la fin, que c'était le mauvais choix, mais faire le meilleur choix dès maintenant. Je vous invite à rejoindre vos parents. Merci d'avoir écouté cette histoire. Et bon sabbat. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean 3, verset 16. Dans Jean 3, verset 16, qui dit au nom de Jésus, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Amen. Isaorantsika Andriamanitra noho ny fitiavany atsika nanomezany izao fotoana izao ahafahantsika indray manovo hery mandray fampaherezana ary migoka izany hatsaran'Andriamanitra izany. Fotoana ihany koa izao amin'ny mampiandraikitra voalohany eto amin'ity fiangonana ity ny tenako, atokako isaorana manokana antsika rehetra izay niaraka ny salahy teto, niaraka ny fampahery, niaraka ny fampitantana, niaraka
ny fandray tanana nandritra izay taona lava dia lava izay. Ary isaorana ianao satria nanome tanana mba hampandeha ity fiangonana ity, mba hampitombo ny aim-panahiny membre tsirairay avy, ao ny korala, ny diakona, ny teknika, ny rehetrarehetra, isika rehetrarehetra izao ny atao hoe fiangonana. Ka misaotra anao manokana ny tenako ny amin'izany fanoloran-tena izay nataonao izany nandritry ny taona iny. Amin'ny taona ho avy dia mbola ho be ny sisa ho ny fitenenana. Androany dia iresaka ilay fitiavana tsy mety le filaza isika. Ilay fitia tsy mety le filaza. Fa alohan'izay dia manasa anao mba hanondrika ny lohanao hivavaka isika. Andriamanitra tompo tianay eo. Ankehitriny dia andray ny teninao izahay. Andray fampaherezana avy amin'izany teninao izany. Koa mitenena Jehova ho fa miaino ny mpanomponao. Amen. Faly miarabantsika rehetra izay manaraka ao amin'ny tambazotra serasera. Faly miarabantsika ihany koa izay tonga mivantana manatrika izao fiarana mivavaka izao. Faly miarabanao izay avy lavitra. Hitako eto misy ny avy any Paris, misy ny avy any Toro, misy ny avy any Madagasikara, ary misy ny avy any Nice, misy ihany koa ny avy any Anymasy sy ny avy eto amin'ny manodidina rehetra izay miaraka miombom-bavaka eto androany. Koa ho mariky ny fifaliantsika sy ny fiarahantsika amin'ity sabata ity dia andeha hifanofahofantanana isika sady fampijery hoe aiza isika. Faly miarabantsika rehetra. Andriamanitra ny omba sy hitahantsika rehetra amin'ity sabata manokana ity. Eny tokoa ry havana, mandeha dia mandeha ny fotoana ary vetivety dia tapitra ny taona. Samy nikatsaka avokoa tsika rehetra hoe aiza ny misy ny soa, aiza ny misy ny soa, ary aveziveziny izany fitediavana izany isika. Misy ny tampotampokeo dia any Madagasikara hono izy, tampotampokeo indray dia any Washington. Aveziveziny ny fitediavana isika. Ary ny zavatra misy dia izao, ekena fa samy manana ny ady izay lalovany avokoa ny tsirairay avy. Na dia eo ary izany ady izay lalovany tsirairay izany, dia izao anefa Andriamanitra dia tsapa foana fa miaro antsika Andriamanitra. Tsapa fa mitaha antsika Andriamanitra, ary tsapa fa mandrotsaka ny fahasoavany amintsika Andriamanitra. Ary isan'andro isan'andro dia manome herim-po ho antsika Andriamanitra hoe indray tsika fa hifovo maraina andeha hitady vola, hamelomana ny vady aman-janaka ary hitedavana izay mahasoa. Manome herim-po ho antsika Andriamanitra amin'izany zavatra izany. Ka hoy hoe izay ilay fiarana amin'Andriamanitra, izay ilay fitiavana izay men'Andriamanitra. Ka izay indrindra no nahatonga ity toriteny androany ity, fampaherezana androany ity, mitondra ny lohateny hoe fity tsy mety le filaza. Ary ilay toko sy andininy malaza dia malaza no hoentintsika ho voboasina ao anatin'izany. Dia ao amin'ny Jaona toko 7:9-10 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Marina tokoa fa manitra fety an'ny tanàna amin'izao. Manitra fety ny tanàna. Ary naiza alea jiro miloko marevaka. Olona mitanjozotra mamonjy tsena. Zavatra fitohanana tômôbilina, izany no hita satria fety ny andro. Ary etsy andanin'izay dia izao,
miezaka trany satana ny anakomana ilay fanomezana lehibe zay nomen'Andriamanitra dia Jesosy Kristy zany. Takomana izany fanomezana izany amin'ny alalan'ireny jiro maro loko, sapin, sakafo be. Inona avy ireo sakafo izay fihinana rehefa amin'ny vanim-potoana ohatra izao? Vorontsiloza, ao ihany koa foie gras, maro isan-karazany izy ireny. Ao ihany koa ny fisotroana tafahoatra, ao ihany koa ireo fitafiana vaovao izay ahidin'ny mpivarotra ny vidiny, asiany réduction mba ho lasa komersiala fotsiny ity fety izay ankalazany izao tontolo izao ity. Ao ihany koa ny fiarahan'ny fianakaviana rehefa fety ohatr'izao, ary tazanay misy fianakaviana izay maromaro no mitambatra ankehitriny. Mahafinaritra izany. Zavatra misy ihany koa dia fotoana lasa hifanomezan'ny olona fanomezana ny fotoana ohatr'izao. Izany zavatra izany dia nalainy Satana tahaka mba tonga anazy hoe io fa revo amin'izay ireo olona ireo dia inona zavatra adino avy eo? Adino ilay Jesosy tonga hanamonjy antsika. Adino ilay Jesosy tonga hanamonjy antsika. Dia etsy andanin'izany samy manana ny fomba iainany an'izany atao hoe krismasy zany ny olona. Taony hoe ny anay ny krismasy tamin'iny taona iny dia tena ohatrany tsy dia nety loatra satria vary soso-kitoza ihany dia izay. Ny anay aloha tamin'iny ohatrany netinety satria ny ankizy nahazo kiraro vaovao daholo fa sainginy tsy napety azy jinina ny amboniny. Dia samy manana ny olona ny fomba fijeriny hoe inona no ny ainany an'izay krismasy zay. Misy miteny hoe zay rehefa krismasy ihany vao miditra am-piangonana. Dia ohatr'izany ny fijerin'ilay olona. Takona hoe fa inona loatra ary ny tena votoatiny? Inona loatra ny tena votoatiny? Jaona 7:4 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia nanomezany ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fanomezana izay nomen'Andriamanitra, izany zavatra izany no tiany Satana ho takomana. Izany no tiany mba ho saromana, mba ho tsy ho lasa ao an-tsain'ny olona. Ka ny ampitson'iny ny olona nge rehefa mifety ao dia mamo izy dia izay dia adino ilay izy. Marina tokoa fa adino ilay izy satria izy ara-mamoko. Izany ry havana no fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Inona moa ny maharatsy? Inona no maharatsy ny fiarahan'ny fianakaviana? Tsy ratsy ange zany. Inona no maharatsy ny fiarahana amin'ny sakafo sy ny mahazo akanjo vaovao? Tsy ratsy ange zany. Fa ilay fanadinoana fotsiny izay no tokony tsy ho adinotsika. Ary ny azo lazaina zany dia izao hoe mety tokoa zany hoe fotoanany zany izao ankalazan'ny olona ny krismasy izao mba ohatrany lasa ohatrany hoe andraisanao indray ilay Jesosy Kristy izay fanomezana. Andeha ho raisina ohatran'izay zany ilay izy hoe fotoanany rangahy izao mba andraisantsika an'i Jesosy satria izy ilay fanomezana. Fotoanany izao mba hanavaozanao indray ilay fiarahanao amin'i Jesosy. Sa tsy izany? Fotoanany izao. Ary fotoanany izao mba mitrananao ny fihavananao amin'Andriamanitra sy amin'ireo olona hafa ihany koa. Raha mbola misy fihavanana izay tsy mamitrana any fotoanany izao amitrananao an'izany. Ary ao amin'ny Jaona 4:4-5 Jaona 4:4-5 dia milaza toy izao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Mila zany tsika makany amin'i Jesosy satria fotoanany izao anatoana antsika an'i Jesosy. Izy rery ihany no lalana,
izy rery ihany no fahamarinana ary izy rery ihany no fiainana. Raha i Jesosy tokoa no fiainana sy lalana ary fahamarinana, inona ary ireo mampiavaka an' Jesosy? Inona tokoa no mampiavaka an' Jesosy? Dia ndeha hijery mampiavaka an' Jesosy vitsivitsy isika, fa marobe ny zavatra ahafantarana hoe mampiavaka an' Jesosy, fa vitsivitsy no andeha ho jerentsika amin'ity sabata ity. Anisan'ny toetra tena fankantahaka ity naseho an' Jesosy izay amonjy antsika ity, fanetretena. Izany fanetretena izany raha tena jerena misy an'izany toerana izany dia atao hoe arena izany. Ny olona manana fanetretena zany dia azo lazaina hoe tena manan-karena satria manana fanetretena. Inona ny fanetretena nataon'i Jesosy? Ny fanetretena nataon'i Jesosy dia ilay plasy mampanjaka anazy no nidina amin'ny farany ambany mihitsy izy mba monjy asy ianao, mba hanavitra asy ianao. Ary zany zavatra zany dia tena atao hoe arena velona izany. Ary ny zavatra nataon'i Jesosy dia novonona mihitsy izy mba hanavitra antsika, ary maimaimpony zany zavatra zany. Maimaimpony zany zavatra zany. Izay zany no mampiavaka an' Jesosy voalohany indrindra aloha jerentsika, dia izay hoe fanetretena. Raha ohatra ka amin'io taona ho avy vaovao io mba manana eritreritritsika hoe inona ny toetra izay nananan'i Jesosy mba tiantsika ho azo, dia manana suggestion hoe mangatah amin'i Jesosy mba hanananao fanetretena amin'io taona ho avy io. Amen. Mba hanananao an'izany fanetretena, mangatah amin'i Jesosy io mba homeo aza ny fanetretena zany, satria tsapako ankehitriny fa arena izany. Tsapako ankehitriny fa arena izany fanetretena izany. Anisan'ny toetra, anisan'ny mampiavaka an' Jesosy anankiray koa dia ity, mpiandry ondry tsara. Tsika zao dia maromaro ny tonga eto, misy ny avy any Tours, Paris, Nice. Nareo zany ondry avy any Nice, ondry avy any Tours, ondry avy any Paris. Isika rehetrareto dia samy ondry avokoa. I Jesosy ilay mpiandry ondry Jesosy. Ao anatintsika rehetrarehetra ireo nefa dia samy manana ny mampiavaka antsika avokoa, samy manana ny degré ara-panahiny. Misy ny matanjaka ara-panahy, tsy voahozongozona ara-panahy, na misy satana firy ireo mijoro isika. Ao ndray kosa ireo izay antonony niveau ara-panahiny. Betika izy tonga ao am-piangonana, betika izy tsy tonga ao am-piangonana, betika izy mafana, betika izy tsy mafana. Zay zany le moyen. Fa misy kosa ireo marefo ara-panahy izay azo lazaina hoe rehefa misy zavatra mahazo azy dia avy hatrany izy dia tsy hitatsony. Marefo ara-panahy. Samy manana ireo kategoria izay amin'ny ara-panahy ireo, ao ny ambony, ambany, farany ambany. Kanefa ireo ondry rehetra ireo dia ataon'i Jesosy zay tsy hampisy very an'ireo na ray ary. Azontsika ve le izy? Isika rehetra zao dia samy ondrin'i Jesosy, ary ny zavatra ataon'i Jesosy dia zay tsy hampisy very antsika na ray ary. Andeha hijery ohatra amin'ilay marefo, ary ohatra ao amin'ny Baiboly no jerentsika amin'izay hoe marefo izay. Ohatra telo andeha ho jerentsika. Ohatra voalohany, rehefa niandry ondry Jesosy ka nisy ondry anankiray izay tsy hita, dia navelany ny ondry 750, fa lasa izy nitady ilay ondry ray izay very.
jereo amin'izany inge ny zavatra ataon'i Jesosy lasa izy nitady an'izay ondry ray izay very zay. Iny ondry ray iny tsy nalala ny verina fa rehefa avy ato amin'ny fiangonana izy ka lasa dia tsy miverina izy, fa iza no nijery azy sy nitady azy? Jesosy mihitsy no nandeha naka anazy ny verina nakato amin'ny fiangonana. Azontsika ve zay tantara zay? Azontsika ve zay hoe misy ange andian'olona atao amin'ny fiangonana, mivoaka amin'ny fiangonana, dia Jesosy mihitsy amin'ny mampiandry ondry tsara azy no maka anazy avy any amin'ny toerana misy azy any mitondra azy ato amin'ny fiangonana. Eny, mety barareoka ihany iny ondry iny, mety hiteny izay lazainy iny any ambadika any, kanefa i Jesosy amin'ny mampiandry ondry tsara azy no maheno azy amin'izay fotoana izay, mamerina azy eto amin'ny fiangonana. Inona ihany koa no karazana marefo ara-panahy izay azo lazaina ihany koa? Tantara anankiray zanak'adala izay niala tao amin'ny tranony ray aman-dreniny, nandeha nivoaka ho any amin'ny toerana izay nahafinaritra azy sy nahafaly azy, izay nahazahoany ny libana sy nanaovana ireo toetra izay azony an-tsaina hoe inona ny tokony ataony. Zavatra nisy dia zao, ny mampiandry tsara an' Jesosy eto dia zao, ity zanak'adala ity dia nampahatsiarova an' Jesosy azy hoe tsarovy fa mbola misy ilay fiainana mandrakizay. Dia nanina izy? Nahalala miverina ilay zanak'adala satria na tsiaro ity zanak'adala ity hoe any ilay dadanay izay mpanavitra anay, any ilay Andriamanitra izay mpanavitra anay ary manala anay amin'izao rendrarendra n'izao tontolo izao. Izany no mampiavaka an'ity Jesosy mpiandry tsara ity, mampatsiaro. Tsarovy ny andro sabata hanamasinana azy. Mampatsiaro izy hoe ianao dia ilain'Andriamanitra ianao ary tsy eto ny toerana misy ianao fa ato. Mampatsiaro izy. Jereo amin'izany fa anisan'ny zava-dehibe amin'ny mampiandry tsara an' Jesosy izany. Fahatelo farany anisany ao anatin'ilay hoe marefo ara-panahy. Tsy haiko raha tadiditsika ilay fanoharana momba ilay farantsakely. Rehefa tsy hita nandritry ny fotoana ela ilay farantsakely izay tao an-trano ihany, dia inona ny zavatra natao? Nodiovina ny trano, nofafana ny trano, nokarohana tany ambany rehetra tany, nijerena azy. Rehefa tena natao ny famafana sy ny fanadiovana sy ireo zavatra rehetra nojerena, dia naninona ilay farantsa? Hita ilay farantsa. Jerentsika amin'izany ary ny zavatra izay ataon'i Jesosy. Fa inona zavatra ataony? Manadio any ao an-tokantrano ao izy, mamafa ny maloto rehetra ao an-tokantrano ao izy, ary nefa rany dia hita ilay farantsa. Na marefo tahaka ninona ary isika dia hitan'i Jesosy hoe ilaina isika, ary lasa mamiratra avy eo. Hitantsika amin'izany ary fa ity Jesosy izay mpiandry tsara ity dia tena vahaolana iray lehibe. Ary ny zavatra ataony dia izao ao amin'ny Isaia 40:9-20. Inona ny zavatra ataony? Mampatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia omeny hery be. Na kely hery tahaka ninona ary sika dia omeny Jesosy hery be izay tsy takatry ny saintsika. Mahafinaritra izany, mahafinaritra. Dia tadidiko mihitsy ny tantara tamin'ny Petera hoe Petera, moa ty ava ianao? Dia naverin'i Jesosy impiry izay? Intelo. Petera,
moti ava ianao. Petera, moti ava ianao. Dia ahoana hozy izy Petera? Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra. Fantatrao fa tianao aho. Ho Jesosy taminy fa anoarany ondriko. Ao amin'ny Jaona 1:20 misy an'izay. Fa anoarany ondriko. Isika ihany koa amin'ny tokantranontsika ao dia izao. Tandremo fa ano ny ondrinao. Isika eto amin'ny fiangonana fa anana ny ondrintsika rehetra. N'aiza toerana misy atsika dia adiditsika ny mamana ny ondrintsika rehetra. Fa ananao amin'inona ny ondrinao ao an-tranonao ao? Omenao teny mahamay ve? Sa inona? Atodio eo amin'ny Jesosy ny ondrinao. Atodio eo amin'ny Jesosy ny ondrinao. Ary omeo azy ny hery rehetra izay ahafahany migoka izany. Misy hira anankiray izay hoe milaza hoe ny faniriako izy dia ny eo anilanao. Ny fifaliako dia ny anao izay sitrakao. Fa kely ny heriko izy ka mila ny sandrinao aho mba ahafahako mandroso amin'ny lalindalina kokoa. Dia ny fanaranan'i Jesosy izany. Ny rariko dia mba hoe na dia kely ary ny herintsika dia mba handrosontsika miaraka amin'i Jesosy ary mba hanana an'izany fifaliana miaraka amin'i Jesosy izany ihany koa. Ny toetra mampiavaka anisan'ny mahafinaritra an'i Jesosy ihany koa dia ity hoe mpamela heloka. Mpamela heloka. Ary amin'ny mampamela heloka anazy izany dia izao hoe ninona heloka izay nataontsika dia zava-dehibe dia izao hoe avelana isika. Na dia mena tahaka ny jaka aza hozy izy ny fahotanao dia ho dioviko fotsy tahaka ny oram-panala. Jereo amin'izany inge, izany toetra izay mampiavaka an'i Jesosy izany. Ary anisan'ny mba suggestion ihany koa ity amin'ny taona ho avy hoe raha angataka ianao anisan'ny toetra nampiavaka an'i Jesosy dia ity hoe mpamela heloka Jesosy mba tiako ihany koa izany mba omenao ahy. Dia mba avelako ny heloko ny vadiko, mba avelako ny heloko ny zanako, mba avelako ny heloko ny ao amin'ny fianakaviako satria izany toetra izany dia tokony ho toetra raikiraiky tapisaka ao amiko ihany koa izany. Ary anisan'ny toetra izay tena mahafinaritra dia mahafinaritra nananan'i Jesosy izany. Anisan'ny tena mahafinaritra an'izany dia izao satria Jesosy dia mamafa ny lasa izy. Manadio ary manome endrika vaovao, mamerina ho toy ny vaovao. Eritrereto hoe reny mikarakara tôbila ianao dia soloina vaovao mihitsy ny moteranao ohatra. Dia ohatra izay izany ilay ataon'i Jesosy atsika. Hoe amin'ny taona ho avy ianao dia soloiko ohatran'ny vaovao. Dia tonga izany ny novelany vaovao daholo tsika rehetra tonga eto. Dia para zéro daholo indray. Izany angeny ataon'i Jesosy. Fa faly daholo mihitsy ny hotantsika rehetra, ny helokontsika rehetra, peu importe hoe inona ny degreny, fa fany izany. Anisan'ny mampiavaka an'i Jesosy ihany koa ity dia ilay be fitiavana. Ary amin'ny maha-be fitiavana anazy izay dia izao ny hamonjy antsika ny tedavina. Ny hamonjy antsika ny tedavina. Ny hamonjy antsika ny tedavina. Tsaroako an'io hoe nanavitra antsika Jesosy. Tsaroako an'io fa nitady antsika Jesosy hoe izy indritsy no nandray ny tananao izy ary nanavitra anao mba ho eo aminy. Mahatsiaro an'io fa tiantsika Jesosy. Ary tiako raha mahatsiaro ihany koa isika.
Jesony fanavotana tsaronao ve ny lasa zay niaranao tamin'i Jesosy tawanda vakaununa karina taizenao tamin'ny fotoana izay nanavotan'i Jesosy ianao zandrinao maerinuna tsutranao itarikau eo anilanao dia hiaraka hira isika rehetra Zao no voady ataoko aminao voadiko anio mandrakizay Jesosy be fanetretena tsisy asaraka Pamela hery. tsy toetra eo Be fitiavana. anilanao mpiandry ondry tsara eo antongotrao akakinao sambatrao Jesosy satria voasasana matsaro sambatra ve ianao ny eloko rehetra de voavelanao entiko mamela helika izy ny fiainako tontolo de no avauzinao umendrika toko ny lapanao zao no voady ataoko aminao tsy voavidy vola izany fitiavana nomeny Jesosy zany voadiko anio mandrakizay tsisy asarakay tsy toetra eo anilanao eo antongotrao akaikinao Indrenia valiko manananao faly ve ianao fa manana an Jesosy Lanitra no amboarinao tranoko ireo anjely maro izay miteranao rio iaraka amikeo akaikinao Zao no voady ataoko aminao voadiko anio mandrakizay tsisy asarakay tsy toetra eo anilanao eo antongotrao akaikinao lalina tokoa ry havana izany fitiavana izay meny Jesosy atsika tsirairay avy izany to miteny mivantana amiko Andriamanitra hoe tsy tiany ho very aho to miteny mivantana aminao Andriamanitra hoe ianao ke ka tsy tiany ho very fa tiany ihany koa handray sy higoka ilay fiainana mandrakizay izay nomaniny ho anao ninina toerana izay misy anao peu importe hoe za nge tena maloto
na izange ka marefo hoe tian'Andriamanitra ianao ary tsy tia ny ho very ianao. Ny vavaka izay asandratra amin'ity anio ity dia zao hoe Andriamanitra ny hitarika ny fiainanao. Jesosy ane ombanao ary hitondranao amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ka rehefa ho avy ny fotoana izay havian'ilay Jesosy be voninahitra dia ho avy izy handray isiakantsika rehetra. Amen. Amen. Merci pour ce message ce matin. J'espère que vous l'avez tous dans le cœur. J'espère que vous savez combien Dieu vous aime et combien il souhaite que vous soyez avec lui, que vous cheminez avec lui aujourd'hui. Et j'espère que vous puissiez garder ce message ancré en vous, que vous puissiez le suivre sur ce qu'il a prévu pour vous. Je vous invite à vous lever pour chanter ce dernier chant, Mumba Anai. Andriamanitra tompotianay io tsy fantatray izay asehoan'ny ampitso sy ny hoavinay, kanefa mino sy mahatoky izahay fa ianao ilay Andriamanitra izay tomponay, mahalala ny mombanay tsirairay avy, mahafantatra ny fiainanay tsirairay avy, koa jereo ny fiainanay tsirairay avy tompo, jereo ny isa-tokantrano, jereo ny isa-pianakaviana ary jereo ity fiangonanao ity. Manana sedra goavana izahay ny amin'ny toerana izay iangonanay amin'ny taona ho avy. Tompo malalo, mino izahay fa hamaha izany olana izany ianao. Izahay reto koa tompo dia mangataka aminao mba ho tahianao avokoa. Ireo izay manaraka anay amin'ny fahita lavitra, tahio izy ireo tompo. Ireo tsy salama, aoka ianao hanome fahasalamana azy ireo. Ary ireo fianakaviana rehetra izay tafaraka ankehitriny, omeo fifaliana izy ireo. Raisy ny tsotrano. Ho tahiana ianao raha miditra, ho tahiana ianao raha mivoaka. Hita manokana ny fitehirizam-bokatrao izy ary hampamovo be ny vokatrao. Hiaro ny tongotrao amin'ny fandrika ataon'ny Satana izy, ary hamany olanao izay tsy mampahita tory ianao. Hanamaivana ny sedra izay lalovanao ary hanome hery manokana amin'ny tanao ny adidinao, Andriamanitra.
Anasitrana ny aretina sy ireo ratrapo sy fahakiviana izay mitambesatra aminao izy, ary amerina indray nitsika eny amin'ny tavanao. Ampody indray ilay hafanana ny anangatsika tao anatinao, ary hitantana sy amela ny elokao izy. Amonjy sy anavitra anao amin'ny fomba mahagaga izy, ary tsarovy izao teny izao ho aminareo ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'ilay raintsika be voninahitra. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana. Donc le culte touche à sa fin. Avant qu'on se quitte, on va passer au moment des annonces. Concernant donc